le za milaza ho kristianina indray a no lasa manaraka n'le tsy kristianina. Ia. Mampatonga ny tanora amin'izao somary tsy dia sahy loatra ny tory Mijoro amin'ny maha kristianina. mijoro amin'ny maha kristianina. Ny fahiliana indray ny ara-banona hoe tokantrano any ao anatin'ity fandaharana universa ity a Gaël Ramira miaraka aminao tao ny fandroana ny fandaharana. Androantsika dia manana vahiny manokana indray tao anatin'ny fandaharana dia tsy izy izany fa i Fitahian-Tsora Faralahy sy Didier Jean Charles. Miaraba anareo tonga sao tao anatin'ny fandaharana. Ho an'ny efa mpanaraka ny fandaharana dia efa mahita tarehy efa vahiny matetika eto eo ihany koa nefa ny Didier izay miaraka amintsika androany mihitsy fa hitondra zava-baovao anay ianao ny amin'ny hevitra izay iarahana mandinika satria tsika moa dia mianatra soratra masina ato amin'ny universe. Androany sika dia aloha hevitra anankiray manokana indray ny resantsika. Nampitondraina ny lohateny hoe mandehana manao mpianatra. Sika moa tao anaty fandaharana universe dia miresaka tanora tanora ny fampiresahana dia ny zavatra ampitaina ao anatin'izay dia le hoe ianao ve efa nanana mpianatra. Satria le mandehana manao mpianatra zany dia ohatrany eritreretina mihitsy hoe ianao dia misy olona manaraka anao. Misy ten'Andriamanitra zay ao Matteo 7:20 andininy fa 7:20 manao hoe koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Io tenin'Andriamanitra io mantsy dia niresahan'i Jesosy mihitsy tamin'ny mpianany. Reto mpianatra reto raha jerena zany ny tontolo kevitry ny tantara dia ireo mpianatra ireo dia azo lazaina tao anatin'ilay sokajy taona hoe tanora mihitsy. Satria i Jaona izay lazaina fa zandry indrindra 13 taona. I Petera izay eritreretina ho zoky indrindra teo eo amin'ny 20 taona mahery teo. Zany hoe ity afatra hoe mandehana manao mpianatra ity zany dia natokana mihitsy ho an'ny tanora. Ka zay ilay mahatonga ilay lohahevitra sy ny fandiniantsika androany manao hoe mandehana manao mpianatra. Eto nareo hifampizarana hoe mahakasika an'izany misokatra ho antsika avy hatrany ny adi-hevitra. Ny antony mantsy dia izao. Amin'izao vanim-potoana misy antsika izao be dia be ny tanora. Ary izao nge le fomba fiteny amin'izay le hoe tanora kristianina na hoe tsy ho kristianina ihany koa dia mipetraka le fanontaniana hoe ny fiainako aloha aza hitikidirana mihitsy. Fa maninona moa zany za zao raha miaina amin'izao fiainako izao. Aza mifampiteniteny tsy sidiranareo mihitsy ny fiainako fa aleo ny fiainako iainako. Ny zavatra tsara ho marihana nefa dia izao. Ampijeriko ary zay manko ilay mahatonga antsika eto ifampiresaka. Satria hoe io fiainanao io dia misy zavatra ampianarana fo. Andray ohatra tsika hoe ny zazakely anankiray rehefa mahita anao izy hoe nandeha anao ka mandray sotro dia mampakatra sotro dia rehefa misakafo koa izy dia iny ihany ny ataony. Na dia tsy fanan'ilay ray aman-dreny ary fa le zaza lasa dia ohatran'izay koa le izy teo le fiainanao eritreretinao hoe maninona moa za raha ohatra izao. Inona ny azontsika ambara ary satria tsika tonga ety fampiresaka hidinika mahakasika an'izay. Le resaka eto zany miresaka amin'le hoe ahoana zany fiainana fahatanorantsika. Raha mahita zany atsika amin'ny asan'ny apôstôly 2:4 dia miresaka ao zany tantaran'ireo mpianatra izay niseho hoe mpianatra izy ireo, zany hoe mpanaraka ny Kristy zany. Dia par rapport amin'ilay tantara niseho teto zany dia hoe ahoana ihany koa zany ny fiainako, ny fiainam-pahatanoranatsika moa hoe tahaka ny mpianatra ireo zany. Fony Jesosy teto ambony tany zany reto mpianatra reto dia nanaraka ny fanaon'i Kristy. Nanaraka ny fanaon'i Kristy satria kristianina izy ireo. Dia amin'ny vanim-potoanantsika zay zany hoe za milaza kristianina io zany dia tena hoe mampiseho an'i Kristy ve sa ahoana? Eo misy manko ilay fanontaniana satria ny antony le za milaza ho kristianina indray no lasa manaraka n'le tsy kristianina. Ia. Azonao dia eo ilay mahatonga antsika eto zany hidiscuter mahakasika. Ia. Le izy jerevantsika kely zany ahoana ny fisehon'ilay tantara amin'ny asan'ny apôstôly 2:4 io zany. Dia eo zany tsika mahita hoe zao zany antsoina hoe mpianatra zany. Raha nasehon'izy ireo fa tena kristianina izy ireo zany koa. Indraindray zany atsika rehefa andeha hanao asa fitoriana vao tena hita hoe za iny kristianina mitory an'i Kristy satria nitory an'i Kristy dia tsy maintsy asehoko hoe maha-kristiany anahy amin'izay. Kanefa raha mijery ity tantara ity tsika dia fiainana andavanandro zany hoe kristianina zany. Tsy eo fotsiny tsy andehanao porte à porte, tsy rehefa fotoanan'ny fandehanana l'église, am-piangonana vao hita hoe kristianina. Fa ny Petera sy Jaona ozy dia efa fiainana andavanandro izay milesaka ny Kristy zay ary hita tamin'ny vokatra izay niseho tamin'ny fiainana izay hoe kristianina zay.
Tena tiako moa zany raha misy miresaka bebe kokoa raha somary raiso kely zao le hoe asan'ny apôstôly toko faefatra ny resahany Didier teo. Misy ao tantara hoe ny namatorana ny Petera sy Jaona sy ny nataony sy ny edriona taminy. Raha somary hofitiniko kely ty tantara ty, tantaran'ny Petera sy Jaona izy io nitory-tena ry zareo, navy nanasitrana ihany koa ry zareo. De avy mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana zany hoe fahefana vaiza no ahafahanareo mitory an'izany anarana zany, fahefana vaiza no ahafahanareo manao fahagagana. De nisamborina mo Petera sy Jaona. Petera sy Jaona nefa ny am'izay le hoe no le zavatra niresahan-jareo manintona, mahaliana, dehibe n'olona ny aina. De teto zany rehefa nisamborina Petera sy Jaona, izay mpianatra niresantsika teo hoe tanora, de nikonokonina reto mpitondra fivavahana reto hoe andao rahonana mihitsy reto bandy reto hoe nareo aza mitoritory an'izany tsony fa raha mbola mitory an'izany nareo vokadraina sy ovonoana. De rehefa mijery ao amin'ny 9 nefa, de zao mihitsy le fanambarana ohatrany hoe mafilota am'tsara ve zany ilazana an'izany. Kanefa ny eo mihitsy zany le tiantsika andraisana lesona hoe fa izahay tsy maintsy milaza zay zavatra efa hitanay sy renay. Nampidirina tao an-tranomaizana, nokapohina Petera sy Jaona, fa zao tsy maintsy nilaza zay zavatra hitanay sy efa renay izahay. Zany hoe nanana fijoroana ry zareo teto. De nisy olona nahita an'izay de lasa resy lahatra anaraka anazy. Zay nge le manao mpianatra resantsika eto. De tiako be ilay fampidirana Didier teo hoe eto zany zao le mpianatra manao ahoana ny fiainako raha par rapport am'izay satria za koa mitonona ho kristiana. Ty tantara ty tena tantara anankiray zay tena hitako hoe mahaliana be mihitsy amin'ny mahazay hoe tanorantsika zay. Azafady. Satria ny zavatra hita tamin'ny Petera sy Jaona aloha zany teto zareo nanana fahasahiana. Zay aloha ny fahasahiana nanana zareo tena wow be zany. Na hoe ahoana tsika amin'izao andro izao hoe maha tanora kristianina tsika hoe manana zay fahasahiana zay. Fa nefa zavatra hitako indray hoe le fahasahiana zareo io tsy tonga ho azy. Raha ohatra ve afaka manana fahasahiana ve ianao nefa misy zavatra tsy miorina tsara akory ny anatinao, mino aho hoe tsy hisy aloha zay. Ie, fa teto zany Petera sy Jaona zareo tena sahy nitory na de inona na de hoe nisamborina natao zao rehetrarehetra zao, ie. Fa zareo sahy nitory de manana an'le finoana sy manana an'le manana zavatra tena niorina tsara tany anatiny zany zareo. De ny hitako koa mampatonga ny tanora amin'izao somary tsy de sahy loatra an'io mitory sy mijoro amin'ny maha-kristianina io eo amin'izay hoe na ny fiainany amin'ny andavanandro ara tsy arak'izay tsy maneho an'izay maha-kristianina anazy zay, de ohatrany miaotraotra kely zany izy hoe araka le tenin'ny Gaël teo hoe allo ihany ihany miafinafina e, allo ihany tsy de mitory e. Fa satria le fiainana ara andavanandro tsy maneho an'izay de mazava ho azy fa tsy maintsy ho tenen'ny olona hoe ay mba mitory nefa ny fiainanao ara ohatran'izao akory, tsy ohatran'izay zavatra teneninao zay akory. Ty nisy zavatra nitranga. Zandrinay moa zany nitratra an'izay kazy ary zay no mahatonga ana hoe te hizaran'le izy eto. Mpianatra amina sekoly izy, sekolim-panjakana universitaire. De rehefa nisy fotoana zany nandeha ny fanadinana tamin'ny andro izay hivavahany. De rehefa nandeha le fanadinana de tsy nanao izy. Nandeha nefa zany le pression hoe raha vao tsy manao nareo de voaroka. Raha vao tsy manao nareo de tsisy noty, raha vao tsy manao nareo tsy afaka zany. de tsy afaka zany. Ankizy maromaro no tao anatin'izay. Zavatra nisy nefa de zao. Nisy ankizy nandeha, nisy ankizy tsy nandeha. Ary le tsy nandeha de tena tsy afaka fanadinana tokoa. Eo amin'izay manko le zavatra mitranga. Satria hita zany le fijoroana de nisy mpianatra zany manontany hoe fa ahoana mihitsy nahita an'izay de le hoe fa atraiza raha ny fanomezanareo valeur an'ilay fivavahana satria samy mivavaka zao ihany anie. Fa maninona no nisy tsy nanao? Satria mivavaka, fa maninona no nisy nanao? Atraiza no nahafana nanome an'le valeur? Ka eo zany miverina amin'le resanareo teo hoe raha vao tsy niorina tsara le izy, raha vao tsy nanana valeur taminao de sarotra aminao ny hijoro amin'izay zavatra izay. Ie, misy ampiko kely zany le izy hoe izy zany zavatra anankiray zany rehefa atokisanao zany
matoa zavatra anankiray atokisanao tsara zany ohatra zao hoe gael zao atokisako tsara mihitsy hoe rory mitondra lakana zany ya mahay mitondra lakana tsara mihitsy ve gael sa tsy mahay raha efa hitanao zany hoe efa hitako anao nitondra lakana zany atokisako anao fa hatondra anakatryriampita zany de ohatran'izay zany le finoana zany rehefa fantatrao ny zavatra nataony Kristy tamin'ny fiainanao zany na hoe nataony tamin'ny hafa zany de tokony zany hoe mahatsapa izy fa atokisako ranga Kristy zany hanampy zaho inezaneza toerana leo de ohatran'izay le fiainan'ny kristiana zany matoa kristiana anankiray matoa ny tenako zany misalasala amin'ny finoako zany maneho ny Kristy tao zao tontolo zao zany donc zany manino tsy fantatrao tsara ny fiainan'ny Kristy tsy fantatrao ny zavatra nataony Kristy tamin'ny hafa de hany ka lasa tsy miorona isika tsy miorona ny tenako ao anatin'izay zany de ny vaholana zany de zao fantarony Kristy fantarony fantaro le mpitondra lakana voilà zay le izy zany de satria hatoky anao rehefa aveo ianao rehefa mahatoky an'le mpitondra lakana de afaka miteny am'le namanao koa hoe iriny tena atokisako am'reo le mpitondra lakana reo eo manko le resantsika eto le hoe manaova mpianatra voilà tsy afaka ny manao mpianatra mampita an'le olona zany tsika hoe iriny le mpitondra lakana tena azoko antoka raha tsy efa azonao antoka mihitsy hoe io le mpitondra lakana nandritra ny fotoana elaela zay tsika teto amin'ny fandaharana ny resaka mikasika an'io fifandraisana manokana amin'Andriamanitra io de tao anatin'izay tsika ny resaka hoe fianarana ny ten'Andriamanitra resaka vavaka izay fifaneraserana zay zany amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fianarana ny teny hitako hoe afaka iorenanao bebe kokoa ao anatin'izay iorenan'izay fatokiny zay ary ianao koa arak'ile tenen'ny Petera Jaona teto moa zany hoe zay ozy tsy maintsy milaza zavatra efa hitanay sy renay zany hoe ianao zany tsy afaka ny tory amin'ny hafa tsy afaka ny laza ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny hafa raha tsy ianao aloha no miorina tsara ianao aloha no tena hoe oke tsara fifandraisanao amin'Andriamanitra fantatrao tsara Andriamanitra fantatrao efa niaina fanandramana araka taminazy ianao moramora kokoa zany ny mitory rehefa nananao zay fa sarotra be le ohatry hoe migaranty zavatra zay tsy anananao toky atory anao sarotra be mihitsy zay fa hafa zany le hoe tena efa oke tsara fifandraisana amin'Andriamanitra fantatrao tsara izy de iny notorinao amin'ny hafa maharesy lahatra kokoa zany zay zava-dehibe anisan'ny fepetra lehibe zany anatin'ny telo hoe manao mpianatra ity de le hoe ivelomy ny fatokinan'Andriamanitra tena mivelona aloha ianao mahita sy mandre satria zay manko zany fitehiteo hoe mila ampitomboana izy io de rehefa mahita sy mandre ianao zay hoe zay am'izay tsy maintsy milaza an'izay efa hitanay ohatra hoe nahita accident ianao tary nahita sy nandre ianao hoe de maika mihitsy ianao aninona aniny rehefa aveo hitantara aniny ohatran'izay mihitsy zany ty fiarahana amin'Andriamanitra ty misy tantara anankiray zay ihany koa ohatran'izao nisy pasteur anankiray zay nijoro vavolombelona izy ity mihitsy moa rehefa nampianatra zaho izy tsy pasteur indray mandeha andeha hamonjy fotoam-pivavahana zaho izy andeha hitory teny za zany efa maika de nikoropadropaka tao an-trano nalaiko inga nalaiko le tomobile efa somary tara ao izy pasteur ny embouteillage nefa manao ny ataony zaho izy andeha ivoaka efa nivoaka tany ivelany zany pasteur nisy tomobile nibahana teo alohany inona réaction pasteur voalohany iny klaxon pipim de rehefa avy ny klaxon pasteur de nitodika le olona tao anatin'le tomobile le olona tao anatin'le tomobile tsy taitra de pasteur tsy vitan'ny klaxon fa sady menimenina pasteur no nitabataba nanangana totondry tam'ty raika laty de samy miparitaka moa de samy lasa tany amin'ny lalany rehefa tonga tany am-piangonana pasteur de tary nisy olona nanadalana mihitsy tena andalana de tara kely teo ampitoriana teny am'izay pasteur manomboka mivezivezy makao amin'ny fiangonana zany mason'ny pasteur tonga teo zay ohatra misy endrika efa hitako zany izy pasteur tao am-piangonana ina zavatra nitranga ilay rangaly tary le niona taminazy teo hitany tao am-piangonana pasteur amin'io miresaka ny amin'ny fitiavana ny namana rehefa nrava moa zany avy teo arak'ilay fijoroana vavolombelona zay natao pasteur de nisy membre nanantona amin'ny pasteur hoe ity misy intéressé-ko izy ity tonga mivavaka ato amintsika ny haino an'ilay toriteny taitra pasteur de zay na tonga pasteur nijoro vavolombelona hoe somary sadaikitra zany pasteur tapahako ndray le tantara fa le zavatra toko ampitaina de le hoe pasteur zay nampianatra fitiavana tsy nivelona n'le fitiavana tsy tafampita le fitiavana
de miverina am'le resantsika teo satria izay mihitsy anie le fiainako mirefiletehan'le fiainako amin'ny mahatanora anie zany hoe za zany mitonona ho kristianina nefa za rehefa mijoro miaraka amin'ny zalahy de ohatrany mitovy ihany de inona ny azontsika resahana mahakasika an'izay satria izay zany zao le tantaran'ny pasteur izay hitako hoe misy azontsika raisina ao anatin'izany. Ya izy moa somary manahirana zany le toetrany le nataon'ny pasteur zany satria le zavatra andeha toriana fitiavana nefa le izy tsy maneho fitiavana zany. Io ary na za raha ohatra zany misy olo hitory zavatra anankiray ty amiko zavatra hafa ny zavatra tsy iainany mihitsy zavatra resahiny azo antoko mihitsy hoe tsy hekeko le zavatra resahiny aty amiko zany de ohatran'izay koa le izy isika zany na ny teniko rehefa ilazan'ny Kristy de tokony zavatra efa iainantsika ary zay le nahatsarany mpianatra teto zay John sy Petera efa nisy zany ny vokany zareo zany tsy niresaka hoe Jesosy tsara Jesosy ane zao fa efa zavatra iainanjareo zany nitorianjareo efa tao aminjareo le fitiavan'ny Kristy zany de iny fitiavana tao amin'ny Kristy ino rehefa hitan'izao tontolo zao hitan'ireto olona betsaka be tao Jerosalema tao amin'ny fiainan'ny John sy Petera na de nigadrany zareo fa raha nahita tantara io tsika nandritran'ny alina ozy satria efa rivariva ozy John sy Petera nampitry tao am-ponja de maraina vao maraina efa feno olona teo amin'ny toerany nigadran'izy ireo satria ho avy sy Jesosy sy ny tariny hitsara zany de tsy neke menatra mihitsy le mpitsara zany satria marobe manohana John sy Petera le olona betsaka be teo izany tsy afaka andresy lahatra olo maherin'ny 500 zany 10,000 zany ny tenako na Petera sy John fa efa nisy impact na fiantraikany teo fiainan'ny fiarahamonina zany ny fiainan'ny John sy Petera ka tsy nilo nantsio reto olona be da be reto fa avo azy zany nino John sy Petera reto olona reto ara io zany toetra tokony ananantsika zany raha tena hanao asa fitoriana antsika raha tena ilazan'ny Kristy tokony zavatra iainantsika no hitan'izao tontolo zao de manaraka ho azy zao tontolo zao ara natsara ny tantara io tsy nila ny teny mihitsy John sy Petera hoe andeha toriana zavatra hitinarena na ny fahagagana nataony teto izy John sy Petera fa zareo mihitsy no nandeha tsy niteneny hoe ndana fa nandeha zareo nilaza ny amin'ny fahagagana sy ny fitiavan'ny Kristy ohatrany hoe mahita sary zany am'ty hoe le fiarahamonina zany mety taitra hoe fa maninona no reny no nigadraina olona olona tsy hitanao hoe olona manao ratsy fa izy zany ohatra hoe olona mety efa mpanao ratsy John sy Petera mety tsisy olona tonga teo de hoe avela ho any avela ho any fa reny ane olona efa miran'olona reny efa fataony io fa eto zany miverina am'zay resany zay mihitsy hoe matoa nisy olona tena betsaka mihitsy tonga teo matoa le mpitsara zany tsy saranao an'le fitsarana de ohatran'le hoe tsy hitanjareo akory zay hiampangana azy fa nampangaina fotsiny mba ho zany eny ny fiainana amen manao mpianatra ohatrany te hiteny be anao fa tehintso teo fa ohatrany tapahako le nandray zany le nitiako resana indray izay zavatra andresantsika teo izay fa hoe amin'ny fiainantsika tanora indray zany hoe ohatrany ahoana zany ny fiainantsika ny zavatra izay enitsika ohatrany ahoana ny fiainantsika anazy eo amin'ny andavanandro ary ohatrany ahoana ny fomba anehoantsika anazy eo amin'ny fiarahamonina misy atsika moa ve zany tsika le tsaratsara hain'ny olona hoe mba vavaka ihany na rehefa tonga ny fotoana ivavahana de hitan'ny olona milanja baiboly de ohatrany hoe mba tena masina araka ny fitenin'ny olona fa nefa moa ve nefa tena iainantsika andavanandro le izy mba tena iainantsika tokoa ve mba teanao ohatra ny Petera sy John ve tsika hoe atahorany olona mihitsy le olon-dehibe indray zany no matahotra le mpitondra indray no matahotra fa tsy le matahotra ny zareo sy matahotra n'le olona momba anazy moa ve mba ohatran'izay ny fiainantsika ahoana zany ny ananantsika an'izay fiainana misy fiantraikany tsara zay sy izay fiainana jorovavolombelona zay zay misy no tapany idirantsika farany lay hoe ahoana raha ny ahatongavana am'izay satria tsika eto miara resy lahatra hoe ohatrany tsara ane zany hoe manana an'izany fiainana zany ianao hoe tsy hitan'olona zay hokianina eo amin'le fiainanao fa raha tsika zany tokony ametraka fantahina za zany tokony ametraka fantahina amin'ny fiainako hoe inona zany ny zavatra kian'olona momba anahy ary marina nefa ilay fanakianana fantahina tokony hipetraka zany fa eto ndray koa le fantahina tokony hipetraka de ahoana ny ahatonga anahy ho tonga amin'izay stady zay satria raha mijery any lasan'ny Petera sy John misy azo nikianina ny fiainan'ny Petera sy John fa teto efa tonga eo amin'le stady ry zareo hoe tsy hita izay hiampangana azy
ahoana inona raha ny secret satria zay no tapany idirantsika mba hahafahany any tokantrano sy isika eto koa miaina an'izay fanandramana zay. Petera sy John fantatritsika hoe mpianatry Jesosy zareo. Raha Petera manokana no resantsika efa fantatsika hoe Petera zany olona somary tataitra somary misy toetra izy zany raha zay fitenenana anazy fa rehefa nandeha zany ny fotoana rehefa fanerasera tamin'i Jesosy i Petera isan'andro miaraka eny foana izy Jesosy dia tao anatin'izay fifandraisana zay zany nanova anazy dia na tsy Petera rery raha fa ny mpianatra Jesosy rehetrarehetra no zay zany Jesosy tsy mifidy olona efa parfait be izy efa tanteraka be izy niara-niasa taminazy nanao mpianatra niaraka taminazy fa eto zany izy tena safidy olona zay tena hoe manana fahalemena zay manana fahalemena no safidiny dia nefa nampisehoany tamin'ny alalan'izay hoe arakaraky ny fandraisana foana amin'i Jesosy no mampiova an'ilay olona zany dia ohatr'izay koa zany tokony fiainantsika hoe rehefa plus tsika mihafanerasera amin'i Jesosy plus tsika miova ny fiainantsika satria lasa ataontsika fitaratra zany Jesosy eo aminazy tsika ny mijery fa tsy mijery olona tsika hoe ianona ohatr'izao ianona fa tsika mifantoka kokoa amin'ny tenantsika dia ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9 nampiko an'izay fanteneniko teo izay misy teny ohatr'izao hoe minana Jesosy azo hery ianareo amin'ny ilatsan'ny fanahy masina aminareo ary volombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ka hatramin'ny farany tany. Izay fananantsika ny fanahy masina zay koa zany no anisan'ny secret anankiray afaka ahafahantsika mijoro vavolombelona. Rehefa tsy manana ilay fanahy masina tsika dia sarosarotra ihany zay satria mahasarotra an'ilay izy ohatrany hoe lasa mandeha amin'ny herin'ny tenantsika isika. Fa izay fanahy masina zay koa zany ny tena manampy antsika izay afaka angatantsika isan'andro ary afaka omen'Andriamanitra antsika io koa ny hery anankiray izay ahafahantsika mitory ahafahantsika milaza amin'ny hafa indrindra ahafahantsika miaina an'izay fiainana ara-panahy. Somary araviko kely le niresahan'ny fitahintsika teo satria hitako hoe intéressant be le hoe Andriamanitra tsy nifidy olona parfait tsy nifidy olona tanteraka teo amin'ny toetra zany izy hoe ity efa misy olona efa masina be aleo tia no antsoina anao ny asako fa Andriamanitra nifidy olona manana fahalemena ary anisan'izany Petera sy John nifidy olona manana fahalemena mba hahafahana maneho ny heriny eo amin'ilay fahalemen'ilay olona. Nampiko an'izay moa zany tena hoe ohatra be tao amin'ny baiboly zany Petera mihitsy no iresiko. Rehefa iombona aminazy fijaliana Jesosy dia nanao ahoana Petera le efa izy andeha hivonona iny zany dia teo tsy nijoro za tsy namana za tsy namana dia eo zany somary fampiharana amintsika efa zavatra hiainantsika anie zany anao zao raha nitanina hoe any amin'izao tontolo izao hoe anao hoe kristianina ohatra hoe miteny fiangonana zany ohatra hoe tsy haiko hoe iny fiangonana dia miteny hoe manaiky venao fa tena mivavaka ao ndraindray antsika tsy mahasaby miresaka za ohatra misy fotoana tsy mahasaby miteny hoe zany tsy kristianina misy fotoana zany miteny antsika hoe tsy kristianina koa anie zahay dia maninona zany Jesosy ni insiste ale teko hoe le hoe mi-insiste nanontany Petera hoe tena tiavy ianao 3 fois dia tia marin'ny Kristy tia lazain'i Jesosy hoe fa tena hoe tian'i Jesosy any Petera ary tian'i Jesosy fa izy tsy manana fahefana tsy manana hery hanoherana zao tontolo izao dia olona tahaka an'izay no irin'i Kristy zany amintsika olona izay maniry hiara-dia amin'ny Kristy zany olo manana fahalemena voalazan'ny raha nabavintsika teo zany olo tahaka an'izay no iren'i Kristy ary zay mihitsy no andrasan'i Kristy amintsika manaiky atsika hoe mizavatra tsy ampy atao anaty tsy ampy an'i Kristy dia feno ny fanahy masina zay. Miresaka moa zay resaka fanahy masina voalazan'ny asan'ny apôstôly teo zany. I fanahy masina izy rehefa tonga ao amintsika zany dia mameno ny banga. Maninona zany ireto mpianatra tamin'ny andron'i Jesosy tsy navita nanao fahagagana tsy navita nanasitrana tamin'i Jesosy mbola teo zany tsy even fa ity toko sy andiny teo fa tsy teo Jesosy tamin'ny fotoana teo dia fa naninona no tsy afaka nanao zay zavatra zany reto mpianatra dia misy antony zay zany satria mbola tsy feno fanahy masina zay ilay nytenen'ny toko sy andiny teo hoe fanahy masina zany navelany hananatra atsika ozy dia io fanahy masina zany mameno atsika handeha hanao asa fitoriana zany handeha hanao hijobo volombelona atsika zany hanao mpianatra atsika zany
de zava-dehibe zany fandraisana fanahy masina io ary fanahy masina io zany efa eo somary anontaniantsika hoe ahoana zany andraisantsika fanahy masina io ary ohatraohatran'ny ahoana zany fomba hazahoantsika fanahy masina moa ve efa angatahana ohatran'ny rano reny alaina ohatran'izao ve sa hoe tsy haiko hoe ohatran'ny ahoana zany le fanahy masina fahazahoantsika disponible satria le fanahy masina efa eo satria za zao manko mila fanahy masina koa zay manko le rasantsika hoe le fanahy masina zany no mitondra anao am'izay de mbola fanontaniana ndraiky koa zany hoe ahoana ndray zany azahoana fanahy masina tsika miteny hoe ahoana azahoana le toetra tsara sy le anina eto ndray mbola hoe ahoana ndray azahoana le fanahy masina satria le fanahy masina no nitarika amin'ny Petera sy Jaona le izy zany ohatran'izao fahatakarako ananjy zany fiveriko an'le fanahy masina zany efa nalefan'ny Kristy le izy efa nipetraka efa misy zany le fanahy masina fa eo zany mila ny ohatra hoe volonté-ntsika halaka an'le izy raha ohatra zany mametraky fantaniana zany ohatra hoe problématique kely zany ary raha ohatra efa nomeny fanahy masina maninona ny rehetrarehetra tsy mitovy ie maninona rehetra tsy mahazo donc zany misy ny volonté-ntsika zany haka an'le izy ohatra ny rano zany efa ohatra te zany izy zany misy rano be anao ty sotro de tsy maintsy maninona tsy maintsy anao no manovo an'iny vao misotro an'le izy de afaka hetaheta am'izay ie de ohatran'izay koa ny fanahy masina zany anjarantsika no manao dingana haka an'le fanahy masina de rehefa ao amintsika ny fanahy masina iny de feno ny banga io fanahy masina iny moa de mananatra ozy manomeno ny banga ao anatintsika de rehefa ao anatintsika ny fanahy masina de hasa hijoron'ny volombelona ireto mpianatra reto ny vokatra ny fanahy masina miteneny mitsy hoe sa zareo teto zany sa mihitsy ara niresaka mihitsy reto ambany teny hoe tsy maintsy milaza zay hitanay efa ohatra hoe tsy maintsy mihitsy ozy donc zany efa zavatra tsy vokatra ny tena zany zavatra zany na de ho faty na aninona tsy maintsy milaza ny Kristy zareo de zay zavatra zay zany tiako be hoe raha azontsika zany i fanahy masina rehefa ao anatintsika dia tsy ny herin'ny tenantsika no handeha ary tsy ho vitantsika mihitsy zany hoe hijoro vavolombelona zany raha mbola herin'ny tenantsika fa ny fanahy masina no ahafahantsika mijoro vavolombelona zany ia misaotra anareo ny am'izay satria anisan'ny ivon'ny fandiniantsika izay hoe ny fanahy masina no mitarika azy mamaraparana sika am'izao ao anatin'ity le hoe ahoana ny atanteraka n'ilay hoe mandehana manao mpianatra efa voaresakintsika teo le hoe ilaina ny manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra no le fahalemenao eo le fahalemenao fa manana fifandraisana amin'Andriamanitra mba hanovanao zay fifandraisana zay ohatran'le hoe rehefa minamana amin'olona tsara ianao de lasa tsara rehefa minamana amin'olona ratsy ianao lazao anany namanao de lazaiko anao koa ny toetranao de ohatr'izay zany ty le hoe manana fifandraisana amin'Andriamanitra mba hifindra eo amiko sy eo aminao ny toetran'Andriamanitra de ny faharoa moa le teo le hoe mila manaikytsika fa misy zavatra tsy ampy ao anatintsika mba hahafahan'ny fanahy masina miasa mameno an'izay zava-dehibe zay satria asan'ny apôstôly toko 2:9 zay fanjare fitahiny tsotra le hoe fa azo hery ianareo te ampaheranao ny tokantrano fa azo hery ianareo mba hatongavana amin'izany toerana izany mamarana isika inona ny azonareo ambara ho an'ny any tokantrano mba hahafahana mahatanteraka nyity hoe mandehana manao mpianatra ity somary sy nitomboka amin'ilay hoe rehefa arakaraka an'ilay olo miara-mandeha aminao zany no ahafahanao maneho imazy koa tahaka an'izay zany de ireto mpianatra reto zany nahita ny toetran'ny Kristy tsy inona lay toetra tao anatin'ny Kristy zany le hoe fitiavana le fitiavana lehibe indrindra io fitiavana io zany teny entiko hanentina atsika zany rehefa tia hijery vavolombelona zany atsika dia ireso le fitiavana ireto mpianatra reto zany tsy nitory ny amin'ny fahagagana zay nataon'ny Kristy fa nitory ny amin'ny fitiavan'ny Kristy tsy inona le fitiavana fa hanafaka hamonjy ny very de i Kristy zany de efa fitiavana satria eritrereto zany hoe any an-danitra tsisy problème tsisy ninina de naninona izy nidina teto an-tany de hanavotra zao tontolo zao raha mandinika zany zao amintsika telo anareo ve efa nametraka fanontaniana ohatra zao hoe mandeha amin'ny Mahamasina ohatra amin'ny fotoanan'ny baolina na amin'ny 26 hoavy zao efa nametraka fanontaniana ve nareo hoe ireto olona be da be reto ve de efa nafantrany Kristy ireto olona be da be reto ve de ho very daholo sa ahoana tsy haiko hoe efa nandinika an'izany ve nareo raha efa nametraka zay fanontaniana zay de tokony ho valiny hoe tokony fitiavana ao anatintsika no le fitiavana de lasa mizary ianao milasa de rehefa ao anatintsika zay fanontaniana zay zany de
manana ohatrany hoe manana exigence zany atsika hoe andeha hanao asa fitoriana ilazan'ny Kristy ihany koa am'izao tontolo zao satria ho verivery reto olona reto. De rehefa ao anatintsika zay fitiavana zay de mandeha ho azy zany ny fivijoroana vaolombelona sy ny fitorianan'ny Kristy am'izao tontolo zao. Satria zay ny tao ambadiky ny Petera sy Jaona ilay fitiavana koa de nitoriany. De lasa mitariky ny hafa ho fahamarinana ihany koa. Ohatrany ao anatin'izay mahita an'le hoe satria ny zavatra tsara marina anatin'izay de le hoe ny fahafantaran'ny Petera sy Jaona ny nataon'i Jesosy ho andry zareo de tiandry zareo mihitsy ny izaran'izany hoe zao koa ny nataon'i Jesosy ho anareo zao koa ny nataon'i Jesosy ho anareo de lasa te izaran'izany foana izy de ohatrany tiako be le teny didy hoe tsy tafipetraka tany an-danitra mihitsy Jesosy vokatry le hoe ohatrany tsy azon'ny olona tsara le zavatra ataoko ho andry zareo de aleo aloha midina mihitsy mampita an'le hoe zao ny le izy de teo ihany koa efa lasy Jesosy de tsapan'reto mpianatra reto am'izay ny nataon'i Jesosy de lasa nivoaka ho azy teo le izy de eo zany tsara manamarika an'le hoe tsy ilay nataon'ny mpianatra ho an'i Jesosy no nozaraina fa ny nataon'i Jesosy ho andry zareo. Zay. De zay manko tsika zany mieritreritry za nefa le manao an'izao za le manao an'izao za le mamaky baiboly isan'andro za le manao an'izao de lasa tsy manana tendance tsika hizara amin'ny hafa fa manana tendance tsika hitsara ny hafa satria ny hafa tsy manao an'izany fa le nataon'i Jesosy ho anao raha vao iny ny fantohatsika de lasa manana an'izay hoe fizarana izay. Ie, le izy ohatran'ny hoe mandravona zay rehetrarehetra an'resanareo teny teneniko hoe misy lôzika ohatry zao zany le izy tamin'ny voalohany zany zafaty hoe ny mpianatra tsy hoe ny mpianatra aloha zany teneniko fa aloha tonga de tsika hoe tsika satria tsika ny mpianatra efa vita fa ny tsika zany sisa zao hoe tsika zany mahatsapa an'le fitiavan'Andriamanitra tsika zay fitiavan'Andriamanitra le namonjenantsika nandefasana Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana zany tsapantsika ary na tsy izay fotsiny arany fa na fiainantsika andavanandro arany tena atsapantsika an'izay fitiavan'Andriamanitra izay foana ary izay moa mampitiavan'Andriamanitra hoe izy tsy mijery hoe ianona ve mba manompo anahy na ianona ve tsy manompo anahy de omeko masoandro kelikely na hoe ataoko tsy salama tsara fa tsisy an'izany fa tia daholo tsika de anehoany an'izay fitiavana izay foana isan'andro isan'andro de izay fahatsapantsika an'izay fitiavan'Andriamanitra tsika izay zany no manosika atsika ity an'Andriamanitra ary indrindrandrindra manosika atsika ity ny hafa koa sy izara amin'ny hafa izay fitiavan'Andriamanitra mitoetra tanatsika zay zany no mitarika atsika anao an'izay satria rehefa mahatsapa zany tsika hoe le hoe ny fitiavan'Andriamanitra tsika de te araka ny tenen'i Gaël teo hoe te hizara amin'ny hafa tsika reto zao anie nataon'Andriamanitra taminay ohatra zao anie zany Jesosy zany ary afaka manao an'izao ihany koa izy eo amin'ny fiainanao andramoka izao fa tsara Jehova de afaka mizara sy mitory an'izay amin'ny hafa kokoa zany tsika rehefa hoe miaina le izy araka le tenen'i Petera sy Jaona teo hoe izay ozy tsy maintsy milaza zavatra efa hitanay sy renay zavatra efa niainana zany no afaka zarainy amin'ny hafa de rehefa manana zavatra hita sy rezy atsika de iny maharesy lahatra kokoa ny hafa fa tsika tsy ilaza angano kosa aloha zavatra tsy hitantsika nandeha tantara itsika ie de iny zany mampatonga an'le olona koa hay ve Jesosy manao an'izany za koa zany mba te hanandrana an'izany de iny ary mamaraparana isika any tokantrano any enao avokoa izay zavatra nambara rehetra izay fa ianao ihany koa de natsoina mba hanao mpianatra araka ny tenentsika teo hoe ahoana ny hatateraka an'izany aza mieritreritra hoe ianao am'izao fahalemenao izao za nge mbola ohatr' izao fa Andriamanitra tsy avy antsony marina fa ianao am'izao toeranao izao mihitsy no antsoina mba ho tonga mpianatra ary mba hanao mpianatra araka ny resahana teo hoe fantaro mihitsy aloha hoe inona no nataon'i Jesosy ho anao inona no hataon'i Jesosy inona no ataony aminao am'izao fotoana izao fa raha vao mifantoka amin'izany ianao de lasa hainao no hizara amin'ny hafa hoe Jesosy io anie ka manao an'izao anahy Jesosy io anie manao an'izao anao ka amin'ity androany ity de manasa anao mba handinika sy hamaky ny soratra masina satria ao anatin'io no ahitantsika ny nataon'i Jesosy ho atsika sy ny ataony amintsika am'izao fotoana izao am'izay fotoana izay
dia ho tanteraka ilay hoe mandehana manao mpianatra. Ka irinay teny mianadahy miaraka amin'ny kigesy fitahian-tsongo zany zay niaraka tamintsika teto mba ahatongavantsika tsirairay avy izay miaino sy manaraka izao fandarana izao mba ho tonga amin'izay sehatra izay hoe hanao mpianatra. Izay indray no mamarana ny fandarantsika eto amin'ity androany ity aza tapaka manaraka ny fandarana fa amin'ny herinany toy izao dia mbola miditra ao anatin'ny fanohizana ny fandalinana ny amin'ilay hoe ny fifandraisako amin'Andriamanitra isika ao anatin'ny fandaharana universal isika hamarana izao fotoana izao amin'ny alalan'ny vavaka. Jehovah Andriamanitra ranay eo satranao zahay ny amin'ity fotoana ity sy ireto vahiny manokana ireto ny fampizarany amin'ny teninao izahay. Mamy ny teninao maniry izay Andriamanitra ny ho tonga mpianatra eny ny mba hanao mpianatra. Omehery izahay kely hery malemy fa tahaka ny asanao tamin'ireo mpianatra fa izay no iasanao aminay sy amin'ireo izay miaino mijery izao fandarana manokana izao. Izany ny vavaka tononiko sy angatahako ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.